ankasitrahan'Andriamanitra ve aho satria malala eo mason'Andriamanitra isika. Izany no dinidinika raha antsika indray amin'ny ity talata fa 14 volana janoary ity anasako anao ampitiavana. Faly miarabanao sy ny ankonanao indray tafahona somady tsara amin'ny alalan'izao fandarana izao. Tena fifaliana ho anay, fifaliana manokana ny miaraka aminao ary misaotra anao be dehibe amin'ny tsy fahafoizanao ny fotoana. Tonoana manakariva aminao ny fiadanan'ny Tompo. Ombanao sy ny ankohonanao izy. Andehery iaraka hivavaka isika mialoha ny andiniantsika ity lohahevitra mahafinaritra ity. Vavaka isika. Tompo Andriamanitra io misaotra anao indray izahay noho ny fitantananao, noho ny famindramponao ka tafahoana indray izahay amin'ny alalan'izao fandaharana izay maminay loatra izao. Mamelany tsy fahatanterahanay, mamindrafo aminay. Apetraka ampelantananao izao fotoana izao ka ny fanehoana masina mihitsy no hitarika ny fandaharam-potoana rehetra ary ny fanehoana masina no hampianatra anay izao teninao izao. Dia mitahiny mpiara-midinika rehetra, mitenena Jehovah ao fa vonina hiaino anao zahay. Minaran'i Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Ry mpiara-mianatra namana, misy fanontaniana mamperitreritra kely ity hoe ahoana no mety ravoravon'Andriamanitra amin'izay olombelona mandalo sy vovoka, mandalo amin'ity planeta bitika ity raha oharina amin'ny tontolo lehibe midadasika tsy misy fetra. Ahoana no mahatonga ny olombelona anatomam-bidy lehibe eo amin'ny mason'ilay avo indrindra izay tsy orina inona na inona. Tsy mamperitreritra anao ve izany fanontaniana izany? Isika izay olona vovoka sy mandalo kanefa dia Andriamanitra dia mankasitraka antsika miravoravo ny amintsika. Lafin-javatra roa no mety azahoana manazava ireo fanontaniana ireo. Ny voalohany dia izao hoe amin'ny fomba hoana no azahoana mampifaly an'Andriamanitra, ary ny faharoa hoe amin'ny fomba hoana no ahafahan'ny olombelona mitondra fifaliana ho an'Andriamanitra kanefa mpanota. Ilay lafin'ny voalohany andeha hodiny antsika androany, fa ny lafin'ny faharoa kosa andeha hodiny antsika rahampitso sitrapon'ny Tompo. Zao no voalaza ao ny bokin'ny Isaia mpaminany, toko 7:7 ka ny 9:4. Zao no voalaza n'ity. Hoy izy hoe satria malala io imasoko ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako, dia olona no omeko ho solonao ary firenena ho solony ainao. Ry mpiara-mina mianatra namana, mahafaly an'Andriamanitra ny olombelona satria tiany. Ary tena mihevitra izay mahasoa antsika mandrakariva Andriamanitra toy ny olona rehetra tia sy miahy ny hafa. Aperiko indray mandeha. Mahafaly an'Andriamanitra isika olombelona, izaho sy ianao tena mahafaly an'Andriamanitra satria tiany malala eo imasony ianao. Fa zao kosa nefa tsy ankilany. Tsy mahafaly an'Andriamanitra kosa nefa ny olony rehefa manao ratsy. Periko ny mandeha, tian'Andriamanitra isika satria malala eo imasony. Faly ny aminao Andriamanitra. Fa ny tsy mahafaly an'Andriamanitra ny amiko sy ny aminao kosa dia rehefa manao ratsy isika. Zao no voalaza ao amin'ny bokin'ny Ohabolana toko 5:10. Ohabolana 5:10 ka ny 9 sy 9 izay mivaky toy izao amin'ara Jesosy. Ny fanatitry ny ratsy fanahy dia fahavetavetana hoe mason'i Jehovah. Fa ny fivavaky ny marina no sitrany. Fahavetavetana eo mason'i Jehovah ny lalan'ny ratsy fanahy. Fa izay fatra-panaraka ny famarinana no tiany. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra eto. Hoy izy hoe fahavetavetana eo mason'i Jehovah
ny ratsy fanahy fa ny fivavaky ny marina no sitrany izay fatra-paninaraka ny famarina n'Andriamanitra no tiany zany no mahafinaritra an'Andriamanitra mahafaly an'Andriamanitra ny tsara fa mampalelo an'Andriamanitra kosa ny faharatsy satria malala eo imason'Andriamanitra ianao io no tiako ampahery anao afaly anao ianao izao itoerana misy anao io amin'ny toerana zay misy anao indrindra no ilazan'Andriamanitra satria malala eo imasoko fa ianao kanefa na dia malala eo mason'Andriamanitra aza dia tian'Andriamanitra ihany milaza fa tandremo fa tsy mahafaly an'Andriamanitra indray ny olony izao zany ianao zany rehefa manao ratsy isika inona ny fahalam-pakevitra inona ny tokony ataontsika dia izao andao anao ny tsara isika ao amin'ny salamy 119 dia milaza fa Jehova dia tiany marina ary any amin'ny Korintianina 2:7 dia manao hoe ny mpanome amin'ny fifaliana aza no tian'Andriamanitra tsy milaza akory zany manao hoe ny marina ihany zany no tiany Jehova na izay manome mpifaliana ihany no tiany tsy ry havana tian'ny olona rehetra Andriamanitra saingy mba hampisy hevitra izay voalaza eto inona fa izao no tiany ambara manao hoe amin'ny fomba manokana no itiavan'Andriamanitra ny marina sy ny mpanome amin'ny fifaliana ry mpiara-mianatra namana isana sainy hoe ny amin'ny fifandraisana ety izay mampafalamatotra ny lanitra sy ny tany sainy hoe ny itiavan'Andriamanitra anao ka ahatonga anao ifidy androany anao ny tsara dia ankasitrahan'Andriamanitra ianao anao ny tsara satria malala eo imasony ianao tsy hoe satria teo malala an'Andriamanitra ianao ka anao ny tsara fa satria efa malala an'Andriamanitra ianao dia misafidy ny anao ny tsara mandrakariva isika satria ankasitrahan'Andriamanitra ianao tompone ampahiry anao amin'ny lalana zany dinidinika izany ka raha tiantsika ny ampifaly an'Andriamanitra androany dia ndeha isika anao ny tsara tompony tari-dalana anao amin'ny alalan'ny fanahiny ka anao ny tsara mandrakariva ianao any amin'izay rehetra ataonao any am-piasana ve ao an-tokantrano ve eny amin'ny fiarahamonina ve any am-pianarana ve naiza misy anao andeha isika anao ny tsara dia andeha isika hivavaka amin'ny tianantsika izany dinidinika izany indray androany Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitro ataonay ahoana no tsy hisaotra satria malala eo masonao no iantsonao anay izy inona moa zay zahay zay mpanota tsy mendrika toy ny kankana sy olitra ihany kanefa tena tianao zahay Andriamanitra androany ary raha mba tianay itoy mandrakariva zany fifalianao ny aminay zany ka dia isafidy izahay androany anao ny tsara tsy vitanay zany fa mangataka ny fanampiany fanana masony izahay hanampy anay mba handiananay mahitsy anao ny tsara io masonao dia mita izy mpiara-mitinika amiko izao ao koterizinao ihany koa zany fanapa-kevitra izay raisin'izy ireo zany androany dia hita fitahina amin'ny fiarahana aminao zay androany nara Jesosy nangatana ny vavaka amen